Raha tsika rehetra ry avako malala nytokantrano any ny sambatan'olo ny isam-pianakaviana tratra ity sabotsy fa 4 ny volana oktobra ity ary dia manona ny fifalian'i Jesosy amintsika ampitomboana amintsika hatrany ny fahasoavan'i Jesosy tombontsika. Ny mofonantsika anio dia ny bokin'ny Ezra 10:1 ka hatramin'ny 9:9. Ezra 10:1 ka hatramin'ny 9:9. Fakitsika anaran'i Jesosy ry avako zany pirikam-pahavalahatra mofinaindrany. Raha mbola nivavaka sy nitsotra Ezra sady nitomany sy niankonka teo anoloan'ny tranon'Andriamanitra dia nivory teo aminy ny olona maro be avy tamin'ny Israely na lehilahy na vehivavy mba amin'ny ankizy madinika ka nitomany mafy dia mafy koa ny olona. Dia namaly Sekania zanaky Jeela isan'ny taranaka Elama ka nanao tamin'izy raha hoe izahay efa nanao izay mahadiso amin'Andriamanitsika fa efa naka vehivavy hafa firenena avy tamin'ny tompon-tany ho vadinay nefa mbola misy fanantenana ihany ho an'ny Israely ny amin'izany zavatra izany. Kaoka izahay hanao fainekena amin'Andriamanitrika hisaotra ny vady rehetra sy anary izay naterany araka ny anatra nataonao tompoko lahy sy izay mangovotra noho ny didin'Andriamanitsika ary eo ka atao araka ny lalàna izany. Mitsangana fa adidinao izany ary indray tokoa izahay eto aminao dia matoky tsara ka atao izany. Dia nitsangana izy raha ka nampianina ny lohan'ny mpisorona sy ny Levita ary ny Israely rehetra nao arak'izany teny izany dia ninindry ireo. Dia nitsangana ny ala teo anoloan'ny tranon'Andriamanitra izy raha ka nakany amin'ny efitranony toeran'ny Joana zanaky Eliasiba ary noho ny tafiditra tao izy dia tsy mba nihinan-kanana ny sotro rano fa nala elo izy noho ny fahadisoan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana. Dia nandefa teny eran'ny Jodia sy Jerosalema ireo ho any amin'ny olona rehetra izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana mba hivory any Jerosalema ary na iza no tsy tonga amin'ny atelona araka ny tenin'ny mpanapaka sy ny olona dia ho baina ny fananany rehetra ary esorina amin'ny fiangonan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana izy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revako malala ity bokin'ny Ezra ity moa dia mitantara ny niverenan'ny zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana. Rehefa rava ny fanjakana avaratra dia rava koa ny fanjakana atsimo. Ny fanjakana atsimo izay nisy ny fokon'ny Joda sy Benjamina dia noentin'ny Babiloniana ho babo izy ary 70 taona tany amin'ny fahababoana. Dia naverin'Andriamanitra indray ho ao amin'ny tany taty amin'ny tany nampanantenaina ary Ezra sy Nehemia moa nitarika izany fiverenana sy fanorenana indray ny tempoly sy ny tanàna ny Jerosalema izany. Dia amin'ity toko 7 ity dia hafahafa ilay findrangan-javatra raha jerena amin'ny solomason'ny fiainana ankehitriny. Nanambady hafa firenena ny zanak'Israely. Raha azo taly dia olona eo amin'ny 310 eo ireo olona izay voakasika ity toe-javatra ity. Any ireo olona 310 lehilahy 310 teo izy ireo no nakavady tamin'ny firenena hafa firenena ka nahatonga an'izy raha nalahelo mafy. Dia nandiny fahatelo moa dia nanapa-kevitra hoe andao isaorana ireo vady zay nalaina avy tamin'ny hafa firenena ireo. Mampiatrehitra raha ohatra ka jerena amin'ny solomason'ny fiainana kristianina ka aty hoe mijery mijery dia mety ho maimaika raha tsy mandalina tsara. Dia mety manao hoe fangamo ho azo atao ny misaobady satria dia misy fanekena hisaotra ny vady rehetra zay sy ny naterany mihitsy ara. Fa ahoana izany tantarain'i Ezra zany raha ohatra ka jerena amin'ny solomaso ankehitriny fantatsika fa tsy ahoana moa no anariana zanaka, ahoana no anariana vady, zany ve ny fiainana kristianina toa ka jerena maimaika hoy tsika teo. Fa lazavatra any dia misy hevim-panahy dia lalina tokoa mba tsy ho jerena hinanana amboliny ka hoe
toatra ny azo atao zany ve zany ny sobaty sa ahoana koa zany azo atao koa ve zany manahy zanaka sy ny sisa rehetra raha toa ka maimaika io tsika teo ny filaza azy fa ndeha alalintsika hoe inona re no nanodidina zany toe-javatra zany inona no nitranga fa inona ny afatr'Andriamanitra nahoana no tonga amin'izany zavatra ataontsika hoe sarotra zany ary inona nampitomany amin'izy raha palahelo mafy azy tao anatin'izany zavatra rehetra zany raha toa ka jerentsika amin'io fotoana io fotsiny zany hoe amin'io fiverenana io fotsiny dia tsy hazava mihitsy fa mety eritreritra arak'izany toe-tsaina zany tsika fa raha jerena mihitsy any amin'ny fanorenana ny firenen'ny Israely dia hazava zany hatrany amin'ny boky ny Deutéronomie raha toa ka jerena dia izao lay amin'ny boky Deutéronomie ny bokyny Deutéronomie toko 17 dia ny voalohany ka hatramin'ny 5 dia efa nanafatra zany hoe ianao dia tsy hakavady rehefa tonga any amin'ny firenena zay hovatananao eo ianao dia ianao dia tsy hakavady amin'ny zanaky ny Hitita, ny Girgazita, ny Kananita, ny Berzita, ny Pirzita, ny Amorita, ny Hitita ary ny Jebozita. Ireo firenena fito ireo dia tsy hakany ny zanako avady mihitsy fa aringanao reo. Ny boky Deutéronomie toko 17 andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Misy antony mazava io ry havako malala. Misy antony mazava matony tsy tony tsindriny ny boky Deutéronomie ireo firenena fito ireo na reo foko fito ireo ny Hitita, ny Girgazita, Perzita, Amorita, Kananita, ny Hivita ary ny Jebosita. Ny anazavan'ny boky Deutéronomie azy dia izao satria ny boky Deutéronomie dia izao ampiana-dratsy ny taranakao reo. Tsy ho folakao mihitsy zany tsy ho voataizanao mihitsy ny zanaka vaviny reo fireneny reo tsy hiala amin'ny finoana ny zanaka vaviny reo fireneny reo fa tsy maintsy hitarika ny taranakao hiala amin'ny finoanan'Andriamanitra velona noho zany dia izao raha avo mifanambady amin'ireo ny zanakao ny zanak'Israely zany dia na tiana na tsy tiana tsy maintsy hiala amin'ny finoanan'Andriamanitra velona izy na hanao fitandroa amin'ny fivavahana noho zany dia izao no ny antony ara-panahy no ny antony amin'ny fahadiovan'ny finoana ka tsy hialan'ny taranakao amin'ny finoanan'Andriamanitra velona dia izao tsy mahazo manambady an'ireo izy zany hoe tsy fanavaka vaham-bolokoditra io tsy fanavaka vaham-pirazanana io tsy fanavaka vahabevina io tsy fanavaka vahana firenena io fa ho fisorohana maromarina kokoa ho fisorohana ny fahadiovan'ny finoana sy tsy hahatonga ny taranaka hiala amin'Andriamanitra zany hoe tena fiarovana zany ny dikany tsy fanavahana akory fa fiarovana ny taranaka mba ho taranaka miorina sy mivavaka amin'Andriamanitra. Dia ny tantaran'i Solomona tena namarina an'io ny tantaran'i Solomona tena namarina an'io fa rehefa nanambady hafa fireneny Solomona dia nanjary niala tamin'Andriamanitra azainy natonga ny fivakisan'ny firenena avaratra sy atsimo noho ny fialan'ny Solomona zanak'i Davida tamin'io afatra io nanambady firenekafa izy ary dia niala tamin'ny finoanan'Andriamanitra Solomona zay nanorina ny tempoly dia niala tamin'ny tafiditra tao anatina fanompoana Andriamanitra hafa dia nahatezitra n'Andriamanitra ka nahavaky ny firenena Israely ho fanjakana avaratra sy fanjakana atsimo tsy ho ihany APDP fa amin'ny soratra masina no ahitantsika an'izany hoe ny boky noabolana moa dia manazava an'io mihitsy no hoe raha vao tafaraka amina vehivavy zanaky ny Hitita na ny Girgazita ny Pirzita ianao ny zanakao dia miomana fa voasarika ny ala any amin'ny fialana amin'Andriamanitra velona fialana amin'Andriamanitra Abrahama, Saka ary Jakoba. Dia inona no nitranga hotsika teo ahoana ny aina ny zanak'Israely eny zany rehefa niverina avy any amin'ny fahababona izy dia io fa nanambady avy amin'ireo fokon'ny Kananita sy ny fokon'ny Jebosita sy ny fokon'ny Amorita rehefa niala ho baba mantsy zany efa 70 taona niala ny zanak'Israely dia niala tao amin'ny tanindrazana dia nivery niala tao zany dia baba tamin'ny Babilôna dia nisy olona niditra tao amin'ilay tanindrazana nisy olona nonina tao dia nonina tao ny Girgazita sy ny Jebosita sy ny Perzita mba ny Amorita dia rehefa tafaverina avany zanak'Israely dia nahita olona efa nisy olona tao satria niala tamin'ny tanindrazana izy dia verina izy dia tsy foana ny tanindrazana fa nisy olona niditra dia reo olona niditra reo olona nonina tao reo io fanakavady tamin'ireo izy 340 amin'ny 100 lahy
kely ihany zany raha oarina misany zanak'Israely manontolo fa saingy zao tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy betsaka zany raha oarina ny zanak'Israely anetsiny fa tsy nanaiky izy raha fa tahaka ny akana hoe amin'Andriamanitra dia io de masirasira kely hoy ny amin'ny testamenta vaovao azy de manjary animba ny vongana manontolo raha ohatra ka misy masirasira ratsy de animba ny vongana manontolo mihitsy ka reo 370 reo ary tsy tokony atonony fa am'reo 370 reo dia misy 770 mpisorona ary enina levita dia ny mpiandro varavara anankiray azo saratsaina am'izany zany fa ny amin'olona 420 any mpitondra fivavahana zany hoe olona modely olona fantatra olona tazana olona talaky maso ka anjary ame modely ratsy ny taranaka de zay natonga ny Ezra manao hoe tsy mety mihitsy fa nahoana ary ny tsy mety zay mbola tsy voavalitsika marina fa tsy mety hoy ny boky Deutéronomie fa inona nahatonga izy vao maika tsy mety amin'ny boky Ezra boky Deutéronomie zany hoe tena tsy mety fa hitarika anareo amin'ny fanompontsampy eo matory avako malala tafaraka tamin'ny zanaky ny Kananitana ny Perizita izy 370 laha vao tany izao reo de zao ny Kananita mba ny Jebozita sy ny Perizita sy ny Amorita sy ny namany reo firenen'ireo de firenena mpanompo sampy ary ny tena fantatra fa ndetotsika hoe Andriamanitra lehibe ny tompon'ny Kananita de Baal zay Baal ny amatarany Baal no afantaran'ny testamenta taloha azy fa io ny vaovana arakaraka ny vanim-potoana dia Baal dia nanambady Andriamambavy Astarta aty amin'ny bokin'ny mpanjaka aty tsika dia hitan'izany matetika dia raha ohatra ka mbola toizana tantaran'ny Baal dia tonga hatraty amin'ny testamenta vaovao mihitsy ara Baal dia tonga ty hatrary amin'ny tantaran'ny Dionysosy tonga ty amin'ny tantaran'ny Bacchus ty amin'ny tantaran'ny Romanina zany hoe Baal dia ilay fanompontsampy io dia Andriamanitra ny fahavokarana Andriamanitra ny fahavokarana no ny Kananita zany mpamboly dia nanompo ny Baal satria Andriamanitra ny fahavokarana ary niendrika izay isehoany ny fanompona ny Baal dia nitsony hoe fijangajangana masina Baal zany de misy fotoana rehefa ririnina de matory fa rehefa hiditra kosa amin'ny vanim-potoana firotsahan'ny orana iny de manomboka ny fankarazana ny Baal zay midika an'ilay tenin'ny tenin'ny Elisa le hoe Eli manao hoe mbola matory angamba ny Andriamanitra reo satria misy fotoana rehefa ririnina de matory Baal ary rehefa tonga kosa fotoana iantombohan'ny fikarakarana ny vokana de mifo Baal de ny fomba fanompoana ny Baal de ny fijangajangana masina iny fijangajangana masina manambara ilay fahavokarana dia misy ataontsika hoe fijangajangana masina fijangajangana masina amin'ny fijerendrareo azy zany any misy firaisana ranofo sanatry resaka atao eny amin'ny tampon-tanety iny io mahatonga amin'ny bokin'ny Jeremia nanazava manao hoe mandoto ny tany ianareo amin'ity fivavahana ataonareo ty lotoinareo ny tany le hoe mandoto ny tany resahanao dia ilay fijangajangana zay natao tamin'ny fanompona any Baal le fijangajangana zany tsy hoe fijangajangana zay efa zavatozy fa mbola niampy fanompona mihitsy le izy zany hoe tena endriky ny anompona ny Baal mihitsy ary io mbola hita ty amin'ny andron'ny Paoly aty amin'ny Korintianina mbola hita ty amin'ny andron'ny Paoly aty amin'ny Korintianina io toetra io natonga ny Paoly nasika be tamin'ny Korintianina dia hotsika manao hoe nahoana zany mamatoa zany tafaraka fanambadiana tamin'ireo mponina tao Onitita sy ny Kirgizita sy ny Perizita ny zanak'Israely de efa tafiditra tao anatin'ilay fanompona ny Baal sahady izy tafiditra tao anatin'ilay fanompona ny Baal sahady izy zany hoe ilay fanambadiana zany de efa tsy fanambadiana mifanaraka misotra masina intsony fa fanambadiana nateraky ny fanompotsampy ary nateraky ny falan'ny nofo izay foto-kevitra izay no tsy nakasitrahana izy raha eto tsy lay fanambadiana mahafanambadiana azy loatra akory fa ny fanambadiana izay ataontsika hoe tsy fanambadiana miorina amin'ilay foto-kevitry ny Baiboly ny foto-kevitry ny tenin'Andriamanitra momba ny Baiboly momba ny fanambadiana fa fanambadiana miorina fotsiny zao amin'ny filan'ny nofo sy ny ataontsika hoe ny fijangajangana zao mantsy ravako malala ny Baiboly de manana foto-kevitra mihitsy hoe principe biblique misy zany foto-kevitra ny Baiboly izay tsy miova mihitsy raha mamaky ny Baiboly ianao ohatra miteny zany ohatra hoe azo atao ve misaraka mpanambadiana mety misy olona misaraka mpanambadiana ry tondresahantsika ao anatin'ny Ezra atao zao misy any zany
mety misy tangatsogaina tahaka ireny fa rehefa jerena amin'ny baiboly manontolo zay fa tsy amin'ny andininy anankiray na toko anankiray dia mazava le principe biblika hoe olona iray nivadin'ny vehivavy ray na vehivavy ray nivadin'ny lehilahy ray ary mandrakizay ny fanambadiana mandra-pahafaty. Zay ny tenenin Jesoa. Zay principe biblika zay zany no amakinan'le baiboly fa tsy hoe itonitsanga raha zay mantsy de secte hoe andiny tsotra masina anankiray no roitina dia anamarinana ny hafa. Zay no antsoina hoe exégèse, zany hoe efa misy zavatra atao anaty lohako ato dia atsofoko anatin'ilay baiboly dia amariniko manao hitanareo hoe Ezra zao nanao an'izao dia azo natao zany ty no ny antony ohatr'izao. Fa ho Paoly hoy Jesoa mantsy ny zanak'Israely manao hoe matony ekeny Mosesy ny fisarahanam-panambadiana dia noho ny toe-javatra manokana teo aminareo fa tsy principe biblika zany hoe tsy foto-kevy-dehibe momba ny fanambadiana zany fa noho ny maha-olombelona nareo fotsiny ihany ary tokony ekenareo fa noho ny maha-olombelona nareo zany fa tsy foto-kevitr'Andriamanitra mihitsy fa raha foto-kevitr'Andriamanitra dia mazava tsara ho ny tenin'i Jesoa. No zany dia hotsika manao hoe tsy mifanaraka mihitsy tamin'izay foto-kevitry ny fanambadiana na olon'Andriamanitra izay sy mbola hamafisin'i Jesoa ny nitranga tamin'ity boky ny Ezra ity. Inona no nitranga hotsika teo? Lay fanambadiana zany dia fanambadiana ny orina avy hatrany tamin'ilay fomba mpivavahana fanompo-tsampy. Lay fijangajangana masina lay fanambadiana etsehin'ny ataontsika hoe ny arano fotsiny ihany. Raha venatsika ahafahantsika manazava azy lalandalina kokoa dia raha vakitsika ny boky ny Genesis andonge tsika amerina amaky ny ataontsika hoe foto-kevy-dehibe ny fanambadiana sy foto-kevitry ny fanambadiana ary rehefa manatrika fanambadiana ianao kristianina dia vakina mandrakarivo izy satria foto-kevitry ny fanambadiana. Genesis toko 2:10. Hoy ny 10:10 ary tany no namoronan'i Jehovah-Andriamanitra ny biby dia rehetra sy ny voromanidina rehetra dia nentiny tany amin'ndraha lehilahy ireny ahitany izay hanonany azy avy ary izay rehetra nanononandra lehilahy ny zava-manana rehetra dia izany no anarany dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny biby voromanidina mba amin'ny biby dia rehetra nefa tsy hita izay vady zaza ho andra lehilahy. Ary tany no namoronan'i Jehovah-Andriamanitra ny biby dia rehetra ary tany. Io tsy ary tany anana tany ny dikan'ilay izy tsy milaza toerana fa hoe ary vovotany zany. Ary vovotany no nanaovan'Andriamanitra ny biby dia rehetra sy ny voromanidina rehetra. Dia vakeo ny amin'ny fafito ery amin'ny toko 2 ihany. Ary vovotany no nanaovan'Andriamanitra ny olona ary nasiany fofona mavela tonga olombelona izy. Inona dikan'izany amin'ny boky ny Genesis? Mitovy zany samy tany na nanaovan'Andriamanitra ny biby na nanaovan'Andriamanitra ny olona. Samy vovotany ohatrany hoe Adama ny dika teo ny Adama dia vovoka tany mena, ny dika teo ny Adama dia tany mena itsahany io. Avy amin'izay no tonga ny teo ny Adama samy vovoka tany mena zany samy tany zany. Raha jerena ny tiany soatra masina lazaina ny nanaovana ny olona sy ny biby raha tsy olona dia samy basary izy hoy ny teny hébreu zany hoe samy chair hoy ny teny frantsay samy nofo hoy tsika ny teny malagasy samy nofo zany na ny bibidia ny voromanidina na ny olombelona samy nalaina tamin'ny vovotany izy samy chair izy samy basary izy ary samy mandara. Fa izao ny boky ny Genesis nampadalovina teo amin'ndraha lehilahy ireo chair na ireo basara na ireo nofo otra azy ireo nampadalovina teo aminy. Tsy ny raha n'Andriamanitra nambady biby akory ny olona zanadriny vava. Raha ohatra ka nampandaloviny teo hoe iny zany nandalo ny gidro ity kosa gidro Andriamanitra fa tsy vady na hoe nandalo avany zany ny saka ity kosa ve dia vady fa ty saka sanatria tsy ny raha n'Andriamanitra nambady biby ny olona tsy zay loatra ny dikany hoe nampandalovinaN'Andriamanitra teo ireo fa ny dikany dia zao nisy safidy. Ny tiany Genesis tenena dia nisy safidy enao mihitsy afaka ilaza manao hoe io vady io ihany ny olona hitanao voalohany teto ambonin'ny tany. Fa mety nisy olona fantatro tany ananana tany raiky lasy be raha miasa mety hita teny io satria olombelona mety nisy olona mifanirasira teny fa tsy natao hoe vady fa be raha miasa namana sotra zay fotsiny ihany. Ny tiany soatra masina tenena dia zao zany fanambadiany zany nisy safidy. Nisy safidy. Fa tsy hoe niteren'Andriamanitra hoe ity tsy maintsy ho izy fanavenan'Andriamanitra isafidy ny olona. Zay mahatompo nandraikitra azy. Dia navenan'Andriamanitra ny safidy izy hoe ireo raha misy nofo be dia be chair basara dia mifidiana ianao zay fotsiny dikany. Satria boky ny Genesis dia nilaza fa nanomboka teo amin'ny Adama teo amin'ny ranolasy raha vehivavy amin'ny fanambadiana dia mbola tsy nisy olon-kafa dia nasaina ny safidy izy zany. Fa izao tsy nahita izy. Ny dikany hoe tsy nahita nahoana ary lay lehilahy tsy nahita satria biby ireo
zany hoe marina fa cher, marina fa nofo, marina fa basara fa zao nofo fa tsy oatra azy reo tian'ilay boky kely izy tian'ilay lehilahy tenena za manao hoe marina Andriamanitra fa nofo reo fa zao raha manambady am'ireo nofo reo de manambady biby. Inona ny dikan'izany? Ny fotsy raha lehilahy zany de manao hoe tsy hoe satria nofo de mety amiko natsorona kokoa ka ny fanambadiana amin'ny ataontsika hoe foto-kevy dehibe ny fanambadiana de tsy kay tsy nofo akory fa raha nofo ny foto-kevitry ny fanambadiana de izao raha nofo miara-monina ny foto-kevitry ny fanambadiana de izao fanambadia biby izy raha boky ny Genesis izy. Fa raha lehilahy zany ao amin'ny boky ny Genesis toko faharoa teo de izao tianeo amintsika izy na ny Baiboly tianeo amintsika fa izao ny antony fanambadiana de tsy ara-nofo akory fa raha ara-nofo fotsiny ihany ny fanambadiana dia tahaka ny fanambadia biby izy. Nofo mety miofa zay natongatra lehilahy zany hoe nampandalovina teo amin'ny teo ny nofo na ho nofo oatra azy fotsiny tsy misy lafin-javatra manokana ny fanambadiana, misy dimension hafa ny fanambadiana fa tsy hoe lafin-javatra hoe nofo ihany fa raha zay nofo ihany zay de tsy foto-kevy dehibe ny fanambadiana zay. Zay no natonga azy tsy miteny tamin'Andriamanitra hoe tsy hitako fa tsy hoe rehefa tsara tarena, tsy hoe rehefa tsara bikana, tsy hoe rehefa ohatrao de mety tsia hoy ny boky ngeny ora lehilahy fa izao misy zavatra manokana andrasako amin'izany antsoina hoe vady zany de jereo tsara ny tohiny tantara, jereo tsara ny tohiny tantara hoe tena hoy ny tompo manao eny ary hanaovako ambony kely io moa le hoe hanaovako zay vao hoe avelako isafidy aloha ianao ndao alohan'ny anaovako ny vady saza ao anao hoy ny tompo de avelako isafidy aloha ianao fa rehefa tsy mahita ianao afa-po ianao ilazana fa zany vady zany hoe tsy efa ny saina maha-olombelona, tsy efa ny fijery ivelany fa misy zavatra hafa mihitsy zay ny dikan'ilay hoe taolateza, misy lafiny zavatra hafa mihitsy izay tsy miainga amin'ny ara-nofo fa zavatra lalipaka kokoa mihoatra noho ny ara-nofo ny fanambadiana fa tsy hoe zavatra ivelambelany na tsy hoe maivana akory ny ara-nofo mazava ho azy ianao ve moa nahita an'izay olona tianao na zay hitan'izay fakahita tamin'ny vadinao de tsy maintsy mba niainga tamin'izay zay ataontsika hoe fahitana azy ety ivelany ihany zay ny dikany eo nampandalovon'Andriamanitra tefa tsy afa-po amin'izay mihitsy ianao ny fanambadiana tsy ho izay fotsiny fa misy lafiny zavatra hafa io tenen'ny tohiny io tsy ny fanambadiana moa no hevitritsika eto fa te hanazava lay fihetsika Ezra manao hoe sy ny fihetsiky ny zanak'Israely nanao hoe tsy mety zany fa tsy maintsy amboariny ty zavatra ty. Hotsika manao hoe ka ila ay zany ny fanambadiana amin'ny ataontsika hoe foto-kevy dehibe na principe biblique ny fanambadiana de zao ay kay tsy mifototry ny fanambadiana tsy zavatry ny hoe tsehitsehiny filana ranofo zay etrany am-boalohany raha tsy zay dia mijanona ho toy ny fanambadiam-biby izy sanatry ary tahak'izay enantsika amin'ny taonjato faharoapolo zao amin'ny taonjato faharoapolo faraika amby roapolo zao hoe ndraindray de fizany ny fivilian-dalana hita mahatonga ny lafin-javatra maro isan-karazany eto ambony tany momba ny fanambadiana dia satria heverin'ny olona fa izay dimension ataontsika hoe ara-nofo zay ihany no heverin'ny olona fanambadiana hany ka manjary de tsorona fa mety hatafitohana hoe tena zany de tena sanatria biby fa ny olombelona de tsy zany nanaovan'Andriamanitra azy. Ny fanambadiana de tsy sanatria ataontsika hoe zavatra tahak'izany ihany fa misy lafiny zavatra zay ankinina hijoroana ny fanambadiana. De eo ary de nefa amin'ity bokin'ny Ezra toko fahafolo ity de zay lay nitranga satria hotsika teo lay fijangatsangana masina lay hevitry ny fanambadiana tamin'ny Hitita sy ny Girgazita sy ny Kananita mihitsy no tsy nitovy tamin'ny hevitry ny fanambadiana tao amin'ny aty amin'ny bokin'ny Genesis tsy nitovy ary io toe-javatra io no madrefy tsy mitovy ny lanja ny fanambadiana tsy mitovy ny ataontsika hoe ny dika ny fanambadiana tsy hitoviana no zany de natonga fototra iorenan'ilay fanambadiana mihitsy eo amin'ny bokin'ny Ezra izay natonga azy 3,100 lahy hoe tena diso zahay diso zay satria tena kay ny eritreretina io fanambadiana de zavatra tsy lay fanambadiana araky ny principe biblique arak'ilay foto-kevy dehibe nitenenina tany amin'ny lalàna Mosesy fa tena fanambadiana netsehindravatra fotsiny netsehiny maha-olombelona fotsiny zay ary dia vokany fijaliana sy fangirifirina fotsiny ihany dia amin'izay lafin'izay no izegena azy le avako malala de ny faharoatsika teo inona koa ny faharoa ny faharoa tsy tokony adolo avaka malala de ny mahazava-dehibe ny antsoina hoe fianakaviana
amin'ny singa amin'ny singa fototra zany amin'ny zanak'Israely dia ny fianakaviana no singa fototra dia ny fianakaviana mitambatra manome ny ankolana moa zany dia fianakaviana dia ny foko dia zay vo firenena zay vo ny zanak'Israely manontolo ny ataontsika hoe raha ohatra zany ka mandrafitra ianao hoe inona atao hoe inona ny manome ny firenena zanak'Israely dia fitambarana fianakaviana zay ny azy zany hoe ny firenena zany dia fitambarana fianakaviana fa tsy hoe fitambarana olona tsirairay tsy hoe fitambarana individu na fitambaran'olona tsirairay tsy zay amin'ny lalam-panorenana iainan'ity olona eto ambonin'ny tany manao hoe inona ny firenena frantsay ohatra na inona ny firenena amerikana na inona ny firenena anglisy na inona ny firenena malagasy dia hoe fitambaran'ny malagasy isabatan'olona zay tsy vaky volo ka ny tsirairay dia manana ny zony sy arovana ny zo ary miaro ny zony ny hafa koa izy zany hoe lay tsirairay zany mitambatra ny manome firenena fa ny zanak'Israely tsy zay ny nanaovan'Andriamanitra azy fa ny zanak'Israely dia zao ny fianakaviana mitambatambatra no manome ny antsoina hoe firenena zay no mahatonga lay ataontsika hoe fahafantarana foana manao hoe ohatra Jesosy zanak' Josefa zay nahafantarany olona azy hoe zanak' Josefa fa ny Nazareta satria lay fianakaviana no singa fototra hoe zanak'izy iny avy lay fianakaviana ny tena zava-dehibe satria ny fianakaviana tamin'izany fotoana zany tsy mitovy amin'ny anjaratoerany fianakaviantsika izao mampatsiary ny teny ny Victor Hugo ny fianakaviana no manome ny fanabeazana ny fanjakana no manome ny fampianarana izany dia ataontsika hoe tamin'ny zanak'Israely dia tena ny ainana mihitsy marina fa misy mahasamy hafa azy ihany tamin'ny zanak'Israely tamin'ny andron'i Jesosy dia zao ry havako ny fianakaviana no manome ny fitezana fototra olona ny olona zay manontolo mihitsy ny tany dia amin'ny anaran'ny fianakaviana ny izarana azy tsy amin'ny anaran'ny tsirairay fa amin'ny anaran'ny fianakaviana ny fianakaviana no manome asa tsy misy olona zany hoe tonga mpandrafitra ho azy fotsiny fa azonao antoka fa mpandrafitra Josefa dia azonao antoka fa mahay mitana mahatona tanatanana Jesoa azonao antoko zany satria ny taranaky ny mpandrafitra ny zanaky ny mpandrafitra dia mpandrafitra zany ny fomba fiainana Jesosy ny tantsaha zany hoe ny fianakaviana dia manome ny mahay anao ny fivelomanao ny fianakaviana zay ny manome anao ny asa zay mahatonga hoe ny olona taloha dia mahay zavatra kokoa ohatra hoe talentan'ilay fianakaviana iny dia mpandrafitra dia tena vita tsara ilay rafitra satria efa zavatra efa taranaka efa taranaka enin'izy fito izy ny fandimbona ny rafitra dia tahaka izany koa ny mpamboly tahaka izany ny mpivarotra zany hoe ny fianakaviana zany ny singa fototra tsy hoe manome anao ny tany manome ny asy ny maha olombelonanao ihany fa fototra ivelomanao mihitsy dia alay fisaretsaina raha izay no mafy ny fianakaviana zay ny singa n'lay ao amin'ny tempolo dia zao ny sorona aza tonona fa ny Pasika dia hoanina isam-pianakaviana raha ohatra ka tsy avy fotsiny fianakaviana fa visy dia mifanatona izy fa ny Pasika dia isam-pianakaviana ary zao ny tenin'ny tompo amin'ny misaotra masina Andriamanitra ny isam-pianakaviana zany hoe tena amin'Andriamanitra zava-dehibe ny antsoina hoe fiainam-pianakaviana fa raha toa ka rava ny fiarahamonina ankehitriny manjary misy zavatra tahaka izao iainantsika eto ambonin'ny tany dia ny faharavany ny antsoina hoe fiainam-pianakaviana ary raha misy zavatra mipiteny satana voalohany indrindra dia ny fianakaviana ny fifandraisan'ny mpivady ny fifandraisan'ny mpirahalahy io fa ny fampepanga ary rasy raha vehivavy atao Damaseva io fa ny famono Gaina sy Abela io fa nisy olana teo amin'ny lafiny ohatra nisy ara ao misaotra masina nambady ny vadiny ray sy ny sisa rehetra no pitehin'ilay ratsy ny fahotana dia nanimba ny fiainam-pianakaviana satria fantatry satana tsara fa rehefa simba ny fianakaviana dia simba ny firenena rehefa simba ny fianakaviana dia simba ny fiarahamonina manontolo jereo tsara ny tantara no zany dia io no mahatonga ny soatra masina manao zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana Ezra nefeto eo am-panorenana indray niverina avy any amin'ny fahababony izy inona moa ny dikany hoe fahababony fanadiovana inona ny dikany hoe fahababony famerenana amin'ny laoniny indray rehefa tonga ao amin'ilay tanàna nefa izy io misy 310 lahy nanambady olon-kafazary ary ampiditra hafa firenena ao anatin'ilay fianakaviana no zany tsy ilay hafa firenena loatra no zava-dehibe Andriamanitra tsy mety hoetreto zavatra hafa fa ny dikany dia ny hoe io fa isy Andriamanitra tsy izy
ho tafiditra ao anatin'ilay fianakaviana dia alaifsaretsaina ny zavatra hitranga ao anatin'ny fianakaviana izy 3 reo ny anarany moa anatin'ny boky Ezra mitansainao mihitsy ny anarany ny antony zareo tsara fa avy any amin'ny fahabapona dia napetraka reto avy ny taranaky ny rehetra verina fa any amin'ny fahabapona dia nytansaina ataony anarany sanatria sy fanalambaraka fa ampianarana ny mpino teoriana manao hoe tandremo fa tsy mora akory ny miazona ny finonin'Andriamanitra ho an'ny taranakao ho amin'ny taranakao ny dikany hoe fanoloran-jaza ry avako malala dia izao ny dikany nahoana no atolotra ny zaza ny dikany hoe atolotra ny zaza dia izao ny zanaky ny kristianina dia tokony ho kristianina ka mbola voateraka izy dia atolotra tsy sakramenta akory io fa te hiteny eo natren'Andriamanitra isika manao hoe ty zanako ty Andriamanitra dia ho tezaiko amin'ny fahatahorana anao tsy lovana akory maha-kristianina fa zao fanapahan-kevitra ho an'ny tsirairay fa zao kosa manana didy ianao hitondra azy eo anatren'Andriamanitra fa ny zanaky ny kristianina dia tokony ho kristianina amin'ny silamo sarotra aminao ny eritreritra ny hoe zanaky ny silamo dia ho tonga kristianina raha mbola latsaky ny 20 taona izy tsy avelany mihitsy efa nandalo an'izany tato amin'ny fiangonana fiteneny fananovako tatitra eto amin'ny mofondresaka tato amin'ny mofinaina hoe dia nisy olona tonga tato amin'ny kitapo niteny zanako aza reberibenao pastera fa ny zanako silamo dia silamo fa tsy miova kristianina zany izy maninona ny zanaky ny kristianina no tsy voataiza kristianina tsy tonga ny ampiangonana akory tsy mamaky baiboly akory tsy miandra sekoly lahady nefa kristianina fa nahoana ny zanaky ny silamo ny voazony sanatria tsika tsy mitaiza ny tsy zanantsika ao anatin'ny antsoiny hoe fanatisma loatra tsy zay loatra fa naizanona zany ara tokony ho tonga atsika ao anatin'ny fahatahorana n'Andriamanitra ny zanantsika satria fianakaviana isika itoetra fiarovana ny fahadiovana ny fianakaviana io zay singa fototry ny fanabeazana na tonga ny Ezra sarotiny no zany dia aza raisina amin'ny ivelany rehefa miresaka eto hoe ka ay zany azany rehefa ohatra ka zao dia tokony azoko isarahana zany dita tsy zay loatra eto ampamakanana dia itsika manao hoe ny bokin'ny Ezra zany eto dia ny tanjo ny bokin'ny Ezra dia hanazava aminao fa masin'Andriamanitra ary ny fiainam-pianakaviana dia masiny ao anatren'Andriamanitra ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra dia ny azonanao sy ny taranakao ny finonan'Andriamanitra raha ohatra ka jerena ty amin'ny foto-kevitry ny testamenta vaovao izy avako malala dia ahoana moa zany raha ohatra ka jerena inona ny hevitra io raha vakiana ao amin'ny testamenta vaovao dia tsotra ry avako ny dikin'io raha ohatra ka ampidirinao anatin'ny bokin'ny Ezra io ny filazantsara dia inona no heviny dia io nitenenin'i Jesosy io nitenenin'i Jesosy nitenenin'ny apôstôly Paoly dia zao ry avako malala izao zava-dehibe ny andraisan'ny olona an'i Jesosy raha ohatra ka tamin'ny andron'i Jesosy amin'ny androntsika ankehitriny zany ka mbola eo ny Gergazita eo ny Hitita eo ny Amorita dia tsy misy afa-tsy ny fandraisana an'i Jesosy sy ny fibebahana ny fandraisana an'i Jesosy ho an'ireo hafa firenena ireo ndika zany dia zao ry avako malala raha ohatra ka jerentsika amin'ny fiainana kristianina ankehitriny dia zao ataovy zava-dehibe ny fandraisany ankohonanao an'i Jesosy ampianaro izy na inona ampianaro izy hanao zava-dehibe ny tantarany ny maha izy azy ny maha kristianina azy ny mahapino azy ary rehefa lasa lavitra izy vao sitonina ry havana sarotra fa io nitenin'ny boky nobolana hoe azaro amin'ny lalana tokony alehany izy ary fa fatany ihany ny tokony ataony rehefa avy eo no zany dia aoka ataontsika zava-dehibe ry havako ny fiainam-pianakaviana ary aoka ho fantatrao fa ny fanambadiana kristianina ny tena heviny dia ty fanambadiana kristianina dia mandramaty tsy ekenina soatra masina ny fisaraha-panambadiana tsy nahoana zavatra tenin'i Jesosy io fa ahoana raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ohatr'izao ange zany dia ahoana kisinge zao dia ahoana inona natao zany hiatra tsy mety angelisy pastera mafy be ena enanao za sady vovono inany tsy hainao koa dia zao io ny tenenina io ny fibebahana tsy misy mahaova olona io nahatonga ny Ezra
ny teny niditra ny tomany niditra atao amin'ny tao amin'ny tokatrano manokana io teneny io tao amin'ny tranony Eliasiba zanaky Joanana ny vavaka de namela ny olona ny eritreritra namela ny fanahin'Andriamanitra hiasa tao anatin'ny olona tsy ny teny mihitsy tsy nanery fa nitokana ny vavaka izy afaka malala de mampahery anao amin'ny fiainana kristianina hitaizany ankohonanao tsara ary anao zava-dehibe ny fifandraisana amin'Andriamanitra ho masina mandrakariva ivavaka sika tomposolonao zay ano ny teninao zay azo ny vakina tamin'ny teny malagasy manao zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana manao zava-dehibe ny asa ny tokantrano sy ny fanambadiana manao zava-dehibe ny hasarobidy ny fifandraisana aminao Andriamanitra fa masina ianao ka saro-piaro amin'ny fahamasinanay de terisy tompony tokantranonay tsiraray avy tsy anaovanao zava-maivana ny fitezana ny ankohonanay tsy anaovanao zava-maivana ny hevitry ny fanambadiana zay efa nentina teo aminao notsofonao rano ary nitahinao de mangataka ny fitehirizanao zahay amin'ny asanay amin'ny fanoloran-tenanay amin'izay rehetra ilainay de ataovy ambany fahasoavanao misaotra tompo fa mahatoky ny fitantananao zahay ary de tehirizo ho voninahitra ny fiainana isan'andro misaotra Jesoa amen